Fanamorana ny fomba fiasa izay isoroana ny setra tsy ara-dalàna eo amin'ny fikerakirana ny hetra no antony atrikasa. Tamin'ny asabotsy teo dia nisy ny atrikasa fampiofanana ny mpiasa misahana ny hetra izay natao tao amin'ny restaurant Le Roche Rouge. Omaly maraina alatsinainy kosa atrikasa niarana tamin'ny mpandoha hetra faharofanana azy ireo. Atsaraina ny fomba fiasa amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny internet no anatanterana azy io manomboka izao. Ny antony izy io dia momba ny droit de communication en ligne, zany hoe raha taloha manuel no nanaovana ny droit de communication dia amin'izao fotoana izao natao en ligne izy io mba hanatsaratsara ny fifandraisana amin'ny contribuable. Ny tombony izay mety ho azo ao anatin'izy io dia ny fiadivana amin'ny secteur informel, zany hoe asainareo mpandoha hetra hanao déclaration amin'izay olona manao transaction aminy na manana nify izy na tsy manana nify. Dia amin'izay fotoana izay fantatry ny fanjakana zany fantatry ny aty amin'ny mpitaketra hoe misy olona ohatr'izao nanao transaction ohatr'izao nefa mbola tsy fichier aty amin'ny fanjakana zany aty amin'ny mpitaketra. Ambola ambany ny tan'olona mandoha hetra raha atao anatin'ny faritra 2020 ny tompon'andraikitra. Amin'izao mbola 2 tapitrisa ny isan'ny olona mandoha hetra raha eto Madagasikara, raha 20 tapitrisa ny isan'ny mponina. Ka ilaina araka izany ny paikady ahafana mampirisika ny olona andoha ny hetra. Raha natsikaritra nareo angamba tena efa manao ny asan'ny privé mihitsy ny fanjakana amin'izao reny misy tomobile eninareo manao tamtam eran'ny tanàna alohavy ny hetranareo ny spot sy ny publicité rehetra mandeha amin'ny télé sy radio mba anairana an'izay tokony anao adidy amin'ny fanjakana. Tsy maintsy manomboka amin'izay aloha no dingana voalohany sensibilisation communication mbola hidina zay au niveau n'ireny toeram-pianarana rehetra reny sensibilisation ihany zany amin'ny association rehetrarehetra izay misy sensibilisation zay ihany zany ny fomba azo anairana antsika rehetra hoe misy adidy tokony ataontsika amin'ity firenentsika ity. Tsony ny fivezivezen'ny taratasy sy ny olona nefa miteraka vokatra tsara ialana amin'ny osika.